ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. raha tikaravako malalahatra trety fa 20 ny volana martsa ity zava-dehibe amin'ny tantara Madagasikara ny fa 20 martsa satria ahatsiarovana reo tolony reo tia tanindrazana ny tahaky ny fahaleovantena. Betsaka ny fomba fijery manodidina ny 20 martsa ny hoe ny vazaha ihany no nanao an'io ny hafa, ny MDRM nanao an'io ny hafa, nahoana dia zao zava-dehibe amin'ny tantaram-pirenena ny 20 martsa satria nisy raha malagasy, raha namarika io raha malagasy ny tahaky ny fahaleovantena na inona antony dia tsaroany zany tady zany ary manandratra avo ny fandavan-tenany sy ny fanoloran-tenany no ray aman-dreny ny tahaky ny fahaleovantena tamin'ny fotoan'andro isika. Fa dia miarahaba ny malagasy rehetra ary maniry koa raha maniry mba hitoetra ao am-pon'ny malagasy isan-matan'olona ny fitiavan-tanindrazana sy ny fanajana ny asin'ny tanindrazana, ny maha-izy azy ny malagasy, ny fanajana ny fiandrianam-pirenena izay sarobidy tokoa ary indrindra teo koa zany ny fanajana ny fahafahana sy ny zo ny tsirairay. Dia mivavaka isika mianakavy mba ho salama sy eo ambinina ny malagasy manontolo ary ho tain'Andriamanitra ity nosy malala antsika ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika moa dia ny firazan'ny tsaramasina araka ny marika toko 10, marika toko 10, ny andininy fa 19 ka hatramin'ny andininy fa 20, azafady. Marika toko 10, ny andininy fa 19 ka hatramin'ny 20 fa antsika amin'ny anaran'i Jesosy fa azy ny teny. Ary ny miaramila nitondra an'i Jesosy eo an-kianja dia ao anaty rova sady nanangona ny miaramila namany rehetra. Ary dia nampitafy azy lamba volomparasy izy sady nandrandrana satroka tsiloka nasatrony ny lohany. Ary dia niarahaba azy hoe izy arahaba ary mpanjakan'ny Jiosy. Ary dia nikapoka ny lohany tamin'ny volotary sady nandrora azy dia nandohalika sy ny ankohoka teo anatrehany. Ary rehefa nanao azy ho fimezana izy dia nanala ny lamba volomparasy teny aminy ka nampitafiany azy indray ny fitafiany ary dia nentiny ombona amin'ny hazo fijaliana izy. Ary Simona Kireniana narainy Aleksandrosy Rofosy izay nandalo avy tany an-tsaha no tereny hitondra ny hazo fijaliany Jesosy. Ary Jesosy dia nentiny tao amin'ny tany Golgota izany hoe raha adika fitoeran-karandoha dia nodolorany divay miaro mioro izy nefa tsy nentiny sotro izy. Ary rehefa voaombony tamin'ny hazo fijaliany Jesosy dia nanaovany loka no fizarany fitafiana ahitany izay ho azony avy. Ary tamin'ny ora fahatelo no nanomboany azy tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny soratra milaza ny nanamelohana azy dia voasoratra teo amboniny hoe mpanjakan'ny Jiosy. Ary nisy jiolahy roa no ombona tamin'ny hazo fijaliana koa. Ny anankiray teo amin'ny ankavanany ary anankiray teo amin'ny ankaviany. Dia tanteraka ny soratra masina izay manao hoe ary natao isan'ny mpanotisy. Ray masino manamasinana ny fahamarinana tenao ny fahamarinana. Amen. Nahoana rehefa mamaky ny tantaran'ny marika indrindra moa ny anjaona dia manazava fa Andriamanitra ny tompon'ny tantara. Jesosy moa dia niteny mandrakariva hoe tsy mbola tonga ny fotoako na efa tonga ny fotoako, zany hoe na dia hoe eo am-pelatanan'ny mpanota azy Jesosy dia tsy midika mihitsy manao hoe tsy tompon'ny tantara akory Andriamanitra na tsy tompon'ny fandaharan'Andriamanitra. Fa nahoana dia Andriamanitra no mitondra ny tantara ary Andriamanitra no namela ny zanany ary araka ny tenin'i Jesosy hoe ankehitriny dia tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ny zanak'olona. Noho izany ny fahafatesany zao toa hazo fijaliana dia efa zay raha teo no antony
nakanitsy aty ambony tany mba hamonjy ny mpanota koa ny fahafatesan'izao taona azy fijaliana dia lalana efa nataon'Andriamanitra mba hamonjena ny olona. Ohatsy afaka mijery raha mijeryntsika ny zava-nitranga tamin'ny herinandro masina, zany hoe tamin'ny herinandro farany teo amin'ny tantaran'i Jesosy tetỳ ambony tany, dia saika fitsarana tsy marina, saika fitsarana tsy marina no nanameloana azy, manomboka any amin'ilay fandrafetana n'ilay antsoina hoe eloka, hitantsika ao amin'izao mazavazava kokoa. Ny hoe na iza mantsy rehefa miditra ampidirina amin'ny fitsarana dia tsy maintsy misy ilay eloka nanameloana azy. Ny jiosy sy ny fariseo mban'ny ireo mpanorandalàna dia efa nieritreritra ny hoe anao zay ahafatesan'i Jesosy, mazava ao amin'ny filazantsara io, anao zay rehetra tokony atao mba ahafahana mamono an Jesosy. No zany dia lay eloka zay hiampanganan Jesosy dia eloka zay nofantenana ny foronona na hoe mba ahafahana manombo azy na mamono an Jesosy. Dia mieritreritra eo zany mpisorona be sy ny mpanorandalàna ny hoe inona re ny eloka ahafahana mamono an Jesosy, inona ny eloka mahafaty atao mba amonoana an Jesosy, mba ahafahana miampanga an Jesosy eo anatrehan'ny Romanina. Satria ny jiosy tsy manana fahefana mihitsy amono olona, ny jiosy teo ambany zanatany Romanina, satria zanatany Romanina ny jiosy dia ny fahefana mamono dia voafetra. Ny tribunal jiosy zany na ny sinedriona dia azo natao nanasazy ny jiosy, fa ny mandatsakaina kosa na ny manameloka ho faty dia anjaran'ny fanjakana Romanina ihany amafanjakana azy. Dia tsy maintsy nitady eloka zany, ny namorona eloka zany ny jiosy mba ahafahany miampanga an Jesosy eo anatrehan'ny Romanina ka ahatonga ny Romanina mba hamoaka didy famonoana an Jesosy. De mieritreritra izy dia rehefa niteo-doha, hitantsika eo filantsaraka ny Jaona, rehefa niteo-doha dia ny eloka hita izao izy dia niteny ratsy ny tempoly. Zany hoe raha toa ka mijery tsara lay fitsaranan'i Jesosy tsika dia indroa metaony io. Ny voalohany zany dia ilay fitsaranan'i Jesosy teo anatrehan'ny sinedriona. Ny présiden'ny sinedriona na ny présiden'ny tribunal dia ny mpisorona be. Présiden'ny tribunal jiosy zany na ny sinedriona dia ny mpisorona be. Dia ny eloka zay hiampanganan Jesosy eo anatrehan'ny sinedriona zany dia tsy maintsy eloka zay miteraka fahafatesana na eloka zay mahafaty fitoraham-bato ohatra. Dia rehefa nieritreritra ny jiosy dia izy manao hoe izy ny teny manao hoe raha vao ty tempoly ty fa hatsangako ao anatin'ny atelona. No zany dia miteny ratsy ny tempoly izy, ary izy koa niteny hoe zanak'Andriamanitra. No zany dia miteny ratsy an'Andriamanitra izy satria nilaza an'Andriamanitra ho niteraka. No zany dia nitonona ny tena no zanak'Andriamanitra izy. Zany dia nanao blasfemy izy ao amin'ny lalàna jiosy zay fantatsika rehetra ny boky Pentateuka, dia zay miteny ratsy ny tempoly na miteny ratsy an'Andriamanitra dia toraham-bato. No zany dia efa voafaritra teny meloa zany la eloka hitsarana an Jesosy, dia mazava ho azy formalité fotsiny sisa nitondranan'i Jesosy teo amin'ny mpitsara jiosy. Saingy nateo amin'ny fitsarana jiosy io ary dia mbola diso faharoko, zany hoe mbola tsirariny faharoa. Tsirariny voalohany zany dia lay anarana etsoina la eloko Jesosy zany dia efa diso aloha zany, marina koa efa natao zay fomba rehetra mba hanameloana azy. Fa ny faharoa dia zao ny fizotran'ny fitsarana. Teo amin'ny jiosy ny sinedriona rehefa mitsara dia misy ataontsika hoe misy délai, misy fetra zany. Inona ny fetra? Zany hoe ny sinedriona zany rehefa misy eloka eto no amin'ny sinedriona ka misy olona tsaraina amin'ny sinedriona dia misy fetrandro iantsoana ny mpitsara. Iantsoana ny mpitsara. Jesosy io alakamisy alio no nitsaraina, fantatsika zany. Dia noentina tany an-tranon'ny mpisorona be. Raha ny tena izy teo amin'ny jiosy dia tsy any an-tranon'ny mpisorona be akory no nitsaraina, fa manana lapa manokana ny sinedriona.
ao amin'ny paozitrano ao amin'ny tempolo io zany misy lapany sinetriona, misy toerana fitsarana ao fa tsy tany an-trano misorona betsy akory. Ny toerana nitsarana an' Jesosy zany de efa tsy ara-talàna, tsy toeram-pitsarana tena mazava tsara, nahoana ny amena dia tsy narahana ny procédura na ny fitsarana arak'izay tokony hitsarana an' Jesosy. Faharoa dia ny sinedriona tompony fitsarana fa tsy ny mpisorona be ihany. Ary rehefa tonga ny fitsaran'ny sinedriona dia misy ny antsoina hoe atsapaka zany, misy ny antsapaka hoe iza no hitsara amin'ny sinedriona dia misy zany tira zao soro iza no hitsara ny tira raha ty amin'ny sinedriona. Zany rehetra ny tsy natao tamin'i Jesosy. Voalohany ny elokana nameloana azy de ny fironona, faharoa ny toerana nitsarana azy tsy mety, fahatelo ny délai zany hoe samborona le olona dia alaina am-bavany, mbola misy fotoana zany aloha iza no hitsara, inona ny fanadihadiana. Zany rehetra ny ao anaty lalàna Jesosy zany fa tsy najaina. Faefatra ny fitsarana amin'ny alina. Tsy ohatr' zany ny Jiosy, tsy manana fitsarana mazava ny Jiosy fa tsy amin'ny sasakalina tahaka zany hoe nentsikenjehana satria tiana hovotaina alohan'ny Paska, dia nentsikenjehana ny fotoana hoe tsy maintsy zao alakamisy zao, tsy maintsy finono i zoma ary tsy maintsy miala eny amin'ny ety an-tanàna ny fatiny ny alohan'ny Paska. Nentsikenjehana be zany lay famonoana an' Jesosy satria ny olona efa nivory be vahoaka be ny tao Jerosalema nahita ny resadresaka momba an' Jesosy niakatra avy any Jerosalema, nobin'ny olona amin'ny fotoanan'ny Paska, zahon-dresaka nalaza be Jesosy no zany dia tsy maintsy novonoina satria ny olona nanantena an' Jesosy, niandry an' Jesosy, ny ankabeazan'ny olona, marina fa nisy niandry hoe omboy fa tsy nirehitra akory. No zany dia tsy niezakazaka be lay fanameloana an' Jesosy hoe nanomboka ny talata, larobia, lakamisy dia nanomboka mitady hevitra ny Jiosy na ireo mpanapaka ataon'ny Jiosy mba hanameloana an' Jesosy. Dia reo zavatra ireo, zany hoe na ny toerana, na ny fomba nitsarana, na ny fotoana dia samy tsy ara-dalàna avokoa, tsy mitombina avokoa. Fa ny fahefana lehibe dia tsy mahana fahefana zay amono an' Jesosy ny tribunaly Jiosy, fa zao nanameloka fotsiny izy manao hoe tokony homelohanao faty ity olona ity, zay ihany. Ary dia satria tokony homelohanao faty de tsy maintsy nentina tany amin'ny Romanina hoe satria ny Romanina ny tompony fanapa-kevitra, de nentina tany amin'ny Pilato. Rehefa nentina tany amin'ny Pilato dia zay tompony teny farany, nentina tany amin'ny Pilato dia nenon'ny Pilato zany. Ahoana moa zany, inona moa ny tokony antony amin'ny non'ny Romanina azy? Tsy mikitikity antireny, raha miteny izy manao hoe zanak'Andriamanitra, raha miteny izy manao hoe azery ato anatin'ny atelona ny tempolo, inona moa ny olana amin'ny Romanina am'zany? De tsy manana eloka mihitsy izy raha jerenina amin'ny lalàna Romanina ho Pilato. Fa izao navadika indray lay anaran'ilay eloka, dia lay fanameloana dia natao hoe mpanjakan'ny Jiosy izy ny teny hoe mpanjakan'ny Jiosy. Ary amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany zany, ary any amin'ny fitsarana Jiosy de ny hoe izy ny toy ny tena ho zanak'Andriamanitra, izy ny teny ratsy ny tempoly, an'lay eloka. Rehefa niakatra aty amin'ny fitsarana ambony, aty amin'ny Romanina dia lasa natao hoe eloka politika le izy, lasa natao hoe mikomy amin'ny Romanina izy, satria nilaza ny tena no ho mpanjakan'ny Jiosy. Dia lasa nivadika ho eloka politika, mivadika ho eloka fikomiana amin'ny fanjakan'ny Romanina. Izany rehetra dia ataontsika hoe tsy fahamarinana tao anatin'ny fitsarana any Jesosy. Ary dia nefa rano moa fatatsika nombona tamin'ny hazo fijaliany Jesosy, ary nandalo ny kapoka isan-karazany, hitatsika amin'ity mofinaina ity ny kapoka nahazo an' Jesosy, ny heso nahazo an' Jesosy, ny latsa nahazo an' Jesosy, ny atsipiriany amin'ny filazantsara sinoptika moa sy ny Jauna moa de tena manazava mihitsy ny hoe nororana, ny felana, ny teamaina, zany rehetra any dia hitatsika amin'ny filazantsara sinoptika hafa. Eto ary dia mampianatry marika. Inona tiany marika ho takatritsika amin'ity 2:9 ka hatramin'ny 2:20 ity momba ny fitsarana an' Jesosy. Voalohany dia tiany marika azava ato an-tsaitsika fa Jesosy dia
nanaraka ny lamina zay efa nyteneny. Intelo izy ny teny a tao filazany tsaraky ny marika manao hoe ny zanak'olona de tsy maintsy atolotra eo tanan'ny mpanota, tsy maintsy ombona eo amin'ny hazo fijaliana. Dikan'izany dia asehony marika fa Jesosy no mitondra ny tantara, Andriamanitra no mitondra ny tantara, Andriamanitra no tompon'ny tantara mihitsy ary. No zany dia tsy ny olombelona mihitsy akory no tsy hoe votsitra toepelatanan'Andriamanitra ny tantara ka de maty tsy nany zanany, fa efa tena hoe tsy maintsy ho faty amin'ny hazo fijaliana Jesosy mba hamonjy antsika. Amin'ny marika zany de zao ny fahafatesan'ny tompo tao amin'ny hazo fijaliana dia midika avy hatrany ho fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra tamin'ny famonjenany olona. Ny fangiry firian'i Jesosy dia ny solo ny fangiry firian'ny olona, ny fahafatesana zay tokony nahazo ny olombelona noho ny fahotana ny odina tamin'Andriamanitra dia nanjary nahazo an' Jesosy. Ary hoy ny filaza marika no andininy fa 7:20 hoe natao isan'ny mpanota izy. Natao isan'ny mpanota izy satria niaraka nombona tamin'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana rola, jiolahy rola zay mpamon'olona, mpanao herisetra, mpanimba zavatra, zay reo jiolahy reo zay niaraka nombona tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Ny hevim-panahitiany marika ho takaritsika dia tena namonjy ny olombelona teo amin'ny hazo fijaliana no antony nahatonga an'i Jesosy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, ho famonjenatsika. Fa ny faharoa zay asehony marika ka tokony ho takaritsika koa de zao irery Jesosy. Irery Jesosy. Olona sendra nandalo, Simona avy any Kirena moa de Libia ankehitriny. Simona zay libianina zala zay nazy olazana azy. Simona zay avy any Antsatsina nampona inona no nitereny miaramila hiara-mitondra ny hazo fijaliana amin'ny Jesosy. Tsy nanapona inona mihitsy ty Simona Kirenianina ty, fa nitereny izy. Izy zany nitondro teny, de miaramila many avenao eto ty. Ary zava-dehibe zany hoe manana niaraka nitondra ny hazo fijaliana tamin'i Jesosy. Mafy zany ho an'ity lehilahy ty, saingy zao tantaray marika hoe zava-dehibe zany satria ny maha-kristianina mihitsy dia fiombonana hazo fijaliana amin'ny Kristy. De asehony marika zany eto manao hoe irery Jesosy. Irery Jesosy tamin'ny namonjenany olona. Izy samy irery no nitondra no maty tao amin'ny hazo fijaliana. Ny mpianatra tsy nisy hita naray asa. Tsy nisy hita ny mpianatra naray ara fa natahotra ny fahafatesana, natahotra ny fanenjehana, natahotra ny fangiry firiana fa irery Jesosy. Ary izay maha-irery ny Jesosy niatrika ny fahafatesana zay niariariany ma zanak'Andriamanitra azy, zay niariariany ma olombelona azy. Jesosy zany dia olombelona feno, fa Andriamanitra feno koa, ary irery izy tamin'ny famonjenatsika. Tsy tokony adonona mihitsy zay lafin-javatra hoe tsy nisy nanampy an'i Jesosy niaraka nombona tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana hoe nisy anjely ve, fa ny tompo samy rery no namonjy antsika tao amin'ny hazo fijaliana. De Jesosy zay mahatonga ny Jaona mitemana hoe tokana ny famonjena, tokana ny lalana sy fahamarinan'ny fiainana, tokana de Jesosy rery ihany. Izay lafin-javatra faharoa dia manamarika ny fitantaran'ny marika hoe Jesosy mpamonjy, Jesosy niatrika samy rery ny famonjenany olona. Fa ny fahatelo lehibe zay asehony marika dia ny fankahalany zao tontolo zao, ny fankahalany zao tontolo zao an Jesosy ny nanombo an'izao tontolo hazo fijaliana de ny Romanina, satria ny Romanina no tompon'ny fahefana. Ary raha tsorina dia ny Romanina zany eto toy ny hoe izao tontolo zao, satria ny Romanina ny tompon'ny fahefana, Romanina no mitondra an'izao tontolo zao, de toy hoe izao tontolo zao mihitsy no nanombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Tsy ny Jiosy. Ny Jiosy nitondra azy teo Romanina, zay eloka zay raha teo, fa ny Romanina mihitsy zany hoe izao tontolo zao, ny mponina rehetra eran-tany zany no niaraka nanombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Satria ny fanjakana Romanina no nitondra izao tontolo zao.
dia io le tenen'ny mpanao salama hoe halany foana ny fisehoan'ny zavatra rehetra de to fakahalana ny tsara, fakahalana ny marina, fakahalana ny fahamasinana, fakahalana ny fitiavan'Andriamanitra. Azany rehetra any dia noentin'i Jesosy to amin'ny hazo fijaliana satria ny fahotana de niteraka fakahalana, niteraka fitiavatena, niteraka renydrehetrareny no nentin'i Jesosy tamin'io andro to amin'ny hazo fijaliana. Ary miaraka nombona to amin'ny hazo fijalian'i Jesosy iny ny fakahalana, ny tsy fitiavana, ny fitiavatena, ny fitiavam-bola, ny fitiavam-bolinahitra, ny faharatsym-pitondratena, ny toka, zany rehetra any dia ndray miseho ao anatin'ity marika 10:10 ty, izany rehetra any no miaraka nombona tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana mba ho fato amin'ny hazo fijaliana lay fahotana, lay ota, lay satria ny ota dikany hoe ota dia lay fialana tamin'Andriamanitra, fikimina tamin'Andriamanitra, iny niaraka nombona tamin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana. Zay mahatonga an'i Paoly miteny hoe ho an'izay rehetra mandray an'i Jesosy, ho an'izay rehetra mino an'i Jesosy de niaraka nombona tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana izy. Nombona tamin'ny hazo fijaliana ny faniriany, ny vision, ny nofiny, ny tenany dia tonga olom-baovao izy. Afaka miteny manao hoe tsy zaho tsony velona fa Kristy mivelona ato anatiko. Inona ny hevim-panahy zany ry havako malala am'izany zavatra teolojia ampitray marika izany? Zavatra roa lehibe de zao: voavelan'ny eloko. Voavelan'ny eloko zay rehetra mibanjo ny hazo fijalian'i Kristy, voavelan'ny eloko zay rehetra mandray an'i Jesosy, voavelan'ny eloko zay rehetra miantoraka am' Jesosy, satria ny hazo fijalian'i Jesosy tsy hazo fijalian'i Jesosy loatra fa hazo fijaliantsika indrindrindrindra no nentin'i Jesosy. No zany dia izay rehetra mandray an'i Jesosy de zao mandray fiainana vaovao. Fa ny faharoa de zao: Jesosy koa mahavonjy izay rehetra mandalo zavatsarotra, mandalo hoy ny epistilan'ny Hebreo manao hoe satria nalaim-panahy tamin'ny tenany izy de mahavonjy izay rehetra nalaim-panahy koa. Betsaka amintsika no tratran'ny fahaterena maro isan-karazany, tratran'ny tsindry azo lena, tratran'ny zavatra tsy marina, tratran'ny ady am-panahy, zany rehetra any de zao mihazo antsika. Zany rehetra nefa dia efa nentin'i Jesosy to amin'ny hazo fijaliana satria nalaim-panahy izy, nandalo teo aminy zany fangiry firiany, fakahalana, fangiry fanendrikendrehana, nandalo teo am' Jesosy zany rehetra zany de zao koa nentiny to amin'ny hazo fijaliana zany. Ary dia resy zany zany de zao tokony mpandresy ianao satria navelan'Andriamanitra eloka, mpandresy ianao fa ny olanao rehetra, ny zavatsarotra maro isan-karazany de zao niaraka nombona tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Dia tiany marika ho takatrao de zao: mino an'i Jesosy, raiso Jesosy, matoky azy, mino azy fa mpamonjy izy, fa voavelan'ny elokao noho ny anarany. Vavaka to Paoly soranao zay noho ny amin'ny famelan-keloka natolotra ao anay, sotra noho ny amin'ny famindramponao mahagaga izay tsapanay eo amin'ny fiainanay isan'andro. Andriamanitra mamela eloko ianao, nafoinao ny zanakao hisolo anay teo amin'ny hazo fijaliana, nitondra ny latsa, nitondra ny eso, ny satrotsilo, ny fangiry firiana maro samihafa de nentin'i Jesosy zanakao mba ahamasina anay ka ho tanteraka tsy hanatsiny eo anatrehanao Andriamanitra. Fisaorana Tompo no entinay ankehitriny am'izao sabotsy masina izao. Sotra noho ny fitiavanao, ny angatahanay Tompo de nitehirizanao anay mandrakariva am'izany famonjenana tolotry ny zanakao malalanao anay zany. Ny rano zay latsaka tao amin'ny hazo fijaliana hanadio anay ho afaka mipetipety n'izao tontolo zao. Fa afaka ho an'ny tanindrazana izay. Mahatsiaro manokana ireo martiran'ny tanindrazana notifirina, tondra fangiry firina tamin'ny 9 Martsa 7 sy 700. Sotra Tompo fa nomenao tanindrazana izay. Sotra fa nomenao firenena izay. Dia mivavaka izay Tompo mba ho tahinao hatrany ny tanindrazanay. Manampy ireny vahoaka malagasy ianao mba ho endry, manampy anay menakavy ianao mba ho mahatoky hatrany.
jereo manokana nisa tokantrano, jereo ireo mpanabe, jereo mitatsatsy ireo ny tompona ndraikitrisa tokony ny mpitondra fanjakana, ny mpitondra fivavahana, ny mpampianatra, ny teknisianina maro samihafa, ny vahoaka ny tantsaha, trotrona hiambavaka renydretreny Jesoa, samy hotahinao am'izao fahatserovana ny fangiry firin'ny martiora ny tanindrazana izao. De atao ve ty anatinay mandrakariva ny fahatokinanao, ary asondroto ny tanindrazanay, meo ane fahazavan-tsaina sy fahaiza-miaina, manampianay mba ho resy tosika ny fantrano, ary anjaky eto amin'ny taninay ny firaisakina. Misaotra Jesoa. Amen.